Miaraba tompoko lasy tompoko vavy ary tonga soa eto amin'ny fampalalam-baovao ny TV Plus Madagasikara. Miarabanao ihany koa Abraham Razafy. Miarabanao Sibela dia miarabantsika rehetra isa-tokantrano indray. Misy amin'ireo famatsiana homen'ny mpamatsy vola no averina ary misy amin'izy ireo no tsy miverina intsony. Maherin'ny 4,000 miliara ariary ny totalin'ny fanampiana avy amin'ny mpamatsy vola averin'ny Madagasikara, izany hoe trosan'ny Madagasikara. Ny banky iraisam-pirenena no nanampy betsaka indrindra amin'ny fanampiana sosialy. Tafakatra 400 miliara ariary ny fanampiana avy aminy. Fanavaozana ny tetikasa ny atony nandritra ny krizy no ataon'izy ireo fa tsy fanampiana vaovao akory. Mpamatsy vola iraisam-pirenena misy avaly no niverina indray nanampy an'i Madagasikara tao anatin'ny herintaona latsaka kely izay. Tao anatin'izany ny Badehana ny Banky Arabo ho an'ny toe-karena sy ny fampandrosoana, ny FIDAna ny mpamatsy vola iraisam-pirenena ho an'ny fampandrosoana ny fambolena, ny OFID na ny mpamatsy vola iraisam-pirenena ho an'ny fampandrosoana, ny mpamatsy vola saodiana, ny banky koreana, ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana ary ny banky iraisam-pirenena. Maro tamin'ireo mpamatsy vola ireo tsy nampiato ny fanampiana ho an'ny Madagasikara. Hatreto dia ny banky iraisam-pirenena matsy vola betsaka indrindra ho an'ireo tetikasa eto Madagasikara satria hatrany amin'ny 400 miliara ariary ihany ny famatsim-bola nomen'izy ireo. Manaraka azy ireo ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana nanokana vola 700 miliara ariary, ny FIDA na ny mpamatsy vola iraisam-pirenena ho an'ny fampandrosoana, ny fambolena indray namatsy vola manodidina ny 410 miliara ariary. 770 miliara ariary ho an'ny Badehana ny Banky Arabo ho an'ny toe-karena sy ny fampandrosoana. 10 miliara ariary avy amin'ny OFID na ny mpamatsy vola iraisam-pirenena ho an'ny fampandrosoana. Tao anatiny ihany koa ny banky koreana nanome 20 miliara ariary. 17 miliara ariary avy amin'ny mpamatsy vola saodiana ary 12 miliara avy amin'ny mpamatsy vola avao Koweït. Ny ompana teo amin'ny sehatra ny fampianarana, ny famatsin-drano madio, angovo, fambolena, ny fanaovana foto-drafitrasa, sosialy, tontolo iainana, arenan-kibonitany, sehatra samihafa ary teti-bola ny fanampiana. Ny sehatra ny foto-drafitrasa ny betsaka indrindra, 427 miliara ariary. Ao anatin'izany ny fanamboarana ny lalana ny Sambaina, Antsirabe sy Faratsio, mivoaka any Soavinandriana sy ny fanamboarana ny lalana Aotoliara. Famatsim-bola 330 miliara ariary ihany koa ho an'ny sehatra ny fambolena. 270 miliara ariary ho an'ny sehatra samihafa. Niverina ny famatsim-bola ho an'ny tetikasa tontolo iainana andian'ny fahatelo na ny projet environnemental 3, antsoina ihany koa EPE 3, ka eo amin'ny 10 miliara ariary eo ny famatsim-bola amin'izany. Ny sehatry ny angovo dia nahazo famatsim-bola $20 ny fanavaozana ny famatsiana jiro sy rano Ondekaleka avy amin'ny banky avy ao Koweït. Maherin'ny 70 miliara ariary nefa ny totaly ny famatsim-bola ho an'ny tetikasa angovo. 40 miliara ariary ihany koa ny teti-bola avy amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena ho an'ny sehatry ny fampianarana. 15 miliara ariary ny sehatry ny sosialy, 330 miliara ariary ny fambolena ary misy ihany koa natokana ho an'ny arenan-kibonitany 12 miliara ariary. Misy amin'ireo no mirotsaka avy hatrany any amin'ireo iompana ny tetikasa. Efa tamin'ny faran'ny volana Jolay no nirotsaka ireo fanampiana ara-bola ireo. Any amin'ny 770 miliara ariary kosa ny trosan'i Madagasikara amin'ireo mpamatsy vola ireo. Misy amin'ny famatsim-bola mantsy ny fanampiana ary misy ihany koa ireo averina. Saika averina avokoa nefa ny ampahany maro satria ny $10 ihany ny fanampiana tsy averina eo amin'ny sehatra ny fambolena. Nisy ihany koa ny fanampiana avy amin'ny banky iraisam-pirenena. Ny faritra atsimon'ny nosy no nahazo famatsim-bola betsaka indrindra tamin'ireo tetikasa fanomezana rano fisotro madio. Ny tapa-fatesan'ireo zaza noho ny tsy fisian'ny rano fisotro madio no anisan'ny nisafidianan'ireo mpamatsy vola iny faritra iny ahazo ireo tetikasa ireo. Araka ny tatitra nataon'ny fikambanana misana famatsiana rano fisotro madio dia nahatratra hatramin'ny 570 miliara ariary zafady ny famatsim-bola natokana ho an'io sehatra io, ka ny atsasa-manilan'io teti-bola io dia avy ivelany avokoa. Mamitiny Andriambola sy Joël Rantatarvelo. Latsaky indray isan-jato ny tahan'ny fahazona rano fisotro madio tany amin'ny faritra Atsimonosy tamin'ny taona 7,790 amin'izao taona 2022 izao dia efa tafakatra 20 isan-jato izany.
fepetrana fa ny faritra atsimo na azy ireo tetikasa famatsiana rano fisotro madio ny fisiny tahampahafatesany zazambony araka ny antotanisa nyvoaka tamin'ny taona 2024 dia zaza 10 latsaky ny 5 taona isan'andro no maty vokatry ireo arety nahazo avy amin'ny rano maloto indrindra fa ny areti-pivalanana ny antsasa manila n'ireo tetikasa fametrahana rano fisotro madio arak'izany dia tany amin'ny faritra atsimo toana Ambovombe, Atsimo Andrefana sy Atsinanana, Melaky ary Menabe. Amin'izao fotoan'izao tsika mba efa manantona ny 50 isanjato, zany hoe nisy dingana lehibe teo amin'izay le hoe mba fanomezana ny vahoaka ny fototra amin'ny fahaveloman'izay. Hatramin'ny taona 2024 dia nahatratra hatramin'ny 470 lafitra ariary ny teti-bola natokana ho an'ny tetikasa famatsiana rano fisotro madio teto Madagasikara. Ny 50 isanjato ny teti-bola io dia avy amin'ny mpamatsy vola avy any ivelany avokoa. Hatramin'ny faran'ny taona 13 avokoa moa no hifarana ny ampahany voalohany amin'ny famatsim-bola natokana ho an'ny famatsiana rano fisotro madio eto Madagasikara no tohanan'ireo mpamatsy vola toy ny BAD, ny UNICEF, ny JICA, ny banky iraisam-pirenena. Lafin'ny toe-karena trano izy dia tokony amidin'ny fanjakana faran'izay iaingana avokoa ireo tahirana andramena izay gazan'ny fanjakana sy mbola any amin'ireo mpandraharaha hoy ny Alliance Voargasy mba hampitomboana ny kapovola miditra ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana. Mitombo avy telo enty ny vola miditra amin'ny fanjakana raha toa ka ampiarina ny lalàna misy mifehy ny fitrandrahana sy fanondranana andramena antsokosoko. Ankoatra ny 10 taona antranomaizina dia mbola mandoa avy roa enty ny vidin'ny andramena ireo mpanondrana antsokosoko ary avy eo dia mbola afaka amidy indray ireo azo sarobidy no gazana ho iatrany ny voargasy. Tamin'ny fiandohan'ity taon'ity izao dia nahazo tatitra mikasika ny fisian'ny kontenera miisa 20 tany Mananara ny teo anivon'ny voargasy. Mirindra Ndremblola sy Arfidra Kotomanalina. Hatramin'ny fendoany ty taona 12 sy 2024 ity anefa dia mbola tsy nisy ireo andramena saika ondrana no gazan'ny fanjakana raha toka natratra enina kontener zany tamin'ny taondasa. Raha ny fantatra nefa dia mbola misy hatrany ireo andramena tafavoaka ny Madagasikara ary aondrana any Chine. Manodidina ny 8,400 alina amin'izao fotoan'izao ny bolabolana andramena gazan'ny fanjakana. Arivo kosa nisan'ny bolabolana andramena any amin'ireo mpandraharaha. Tafakatra avy telo ena nefa ny vola azon'ny fanjakana amin'ny fanondranana andramena raha toa ka ampiarina ny lalàna misy amin'izao fotoana ho ihany ny voargasy. Ankoatra ny 5 taona hatranomaizina dia mbola mandoa avy roa eny ny vidin'ny andramena ireo mpanondrana tsokosoko ary avy eo dia mbola afaka amidy indray ireo azo sarobidy no gazana ho hatrany ny voargasy. Tsy maro-potitra nisan'ireo bolabolana andramena ny ampelantanan'ireo mpandraharaha sy nanaovan'izy ireo fanambarana satria tsy mbola nisy ny fanamarinana ho hatrany ny voargasy. Tokony amidin'ny fanjakana faran'izay aingana avokoa ireo tahirina andramena gazan'ny fanjakana sy mbola any amin'ireo mpandraharaha. Laza ny voargasy fa tsy hivoaka mihitsy ny famatsim-bola avy amin'ny vondrona piaro ny tontolo iainana raha toka tsy miroso amin'ny famarotan'ireo andramena tahiry ny fanjakana. Raha tamin'ny taona 2020 izao dia tokony nahatratra amin'ny 400 tapitrisa dolary na manodidina ny 700 miliara ariary ny vola tokony ho azon'ny fanjakana tamin'ireo andramena nahazo fahazon-dalana manokana raha toka 400 miliara ariary fotsiny zany. Ireny tokoa no firenena demokratika izay koa mamarana ny vaovao amin'izao alina izao raha ampitsondra ny fotoanantsika.